Miaraka aminao eto moa zany a ny havana Vanikongo a Iabambao avao Antanakamba. Inona no mety antony zany niarahanao aminy eto androany? Rehefa misy andro fandrona atao ety Ambomanga, ny fandrona moa zany efa raha malala io na vanim-potoana fanaovana azy, dia tsy maintsy miakatra makaty Antananarivo ny taranaka mpanjaka avy any Kongo. Taranaka mpanjaka avy any Kongo hoe iza moa ny atao hoe mpanjaka avy any Kongo? Maro ny mpanjaka fa ny mpanjaka resahany eto dia ny mpanjaka Tsiandrofa, izay tompon'ny tranobe Vohitsovala sy any Antanakamba any zany, sy ny any Kongo rehetra any. Dia io mpanjaka Tsiandrofa io ny mpanjaka nandimby azy Andriamanapaka. Dia io Andriamanapaka io no raiben'ny Ambanibao zay eto akaiky eto. Zany hoe taranaky ny Andriamanjaka, taranaky ny mpanjaka mitondra tranobe sady mitondra vahoaka any Kongo zany Ambanibao. Fa ny mahatonga azy miakatra makaty dia misolo tena ny fanjakana Antanala manatrika ny andro fandrona atao aty Merina. Ka tsy voandroany zany na zao civilisation misy antsika zao zany, fa na tamin'ny andro nandrenam-pony zany dia tsy maintsy misy solon-tena avy any amin'ny fanjakana Antanala afara nandrenam-pony Merina makaty manatrika ny andro fandrona. Mazava be zay fanontanianao zay. Efa natsidika teo ihany moa ny resaka momba ny fandrona, resaka an'izay tsika rehefa avy eo, fa isan'ny fanontaniana manitikitika ny mahakasika an'ilay fitenenana hoe tranobe ny Merina, ary isan'ny tian'ny maro fantatra ihany koa ny anarana zay entinao le hoe mpitahiry ny asom-piandrianan'ny Madagasikara. Inona marina ny tena antony nametrahana an'ireo anarana roa ireo, ny anaran'ilay trano sy ny anaran'ny mpiandraikitra azy? Le anarana nomena hoe tranobe ny Merina dia avy amin'ny fisiany Ambanibao eto no mahatonga an'izany. Zany hoe ny fanjakana Antanala zany dia ny fanambady tamin'ny fanjakana Merina. Na ny marimarina kokoa ny fanjakana Antemoro ihany koa ny fanambady tamin'ny fanjakana Merina, ary ny aran-tantana ny fanjakana Merina. Ka ny raibe ny Ambanibao sy ny raibe ny reniko niteraka, raibe ny Ambanibao sy ny raibe ny reniko niteraka, zany hoe Ambanibao zany anadan-dreniko, satria ny ray niteraka ny reniko Andrianambony dia zanaky ny mpanjaka Andriamanapaka, mpanjaka Antanala. Antanala Antemoro, satria ny Antanala ny Antemoro ihany misy Antemoro ihany, satria ny mahatonga ny taranaka Andriamanapaka na ny taranaka Tsiandrofa atao hoe Zaframbo dia nisy Arabo Antemoro avy any Avohipeno nge nanambady ny mpanjaka Antanala taty Kongo. Zay no mahatonga anay hoe Antanala Zaframbo avy any Kongo zany. Zay no mahatonga ny Ambanibao eto. Zany hoe anadan-dreniko zany Ambanibao, dia izy no lefan'ny olona avy any Kongo makaty misolo tena ny fanjakana Kongo manatsika ny fandrona ty Merina. Ny ray niteraka ny reniko zany zay. Fa ny reny niteraka ny reniko dia avy eto Ambomanga, avy amin'Andrenam-pony Merina zany. Dia eo indrindra mahatonga an'ilay hoe tranobe ny Merina. Satria matetika mantsy tian'ny olona izy io hoe any amin'ny faritany ihany no misy an'izany tranobe zany. Ka marina ny fanakiarana ataon'ny olona, satria zao talohan'Andrenam-pony Merina nge ny toerana zay nametrahana ny Ariam-Bakoka
masina, ny arem-bakoka amin'ny tantara ny merina, de ny arem-bakoka sy ny fitaovana nampiasaina nentina nitondrana ny tany sy ny fanjakana, de ny ara-mipetraka tamin'ny tanàna petrahan'ny mpanjaka talohan'ny Andrianampoinimerina zany. Fa rehefa teo amin'ny andro an'Andrianampoinimerina dia misy antony izay mystera lehibe zany, no nahatonga an'Andrianampoinimerina nametraka an'ireo arem-bakoka maro samihafa ireo tamin'ny tendrombohitra 12 ary nametraka andriambavy ray isaky ny tendrombohitra izy miandraikitra an'ireo miaraka amin'ny foko izay miaraka amin'io andriambavy io. Dia zava-dehibe ohatry zany mifandray amin'ny fanjakana nentin'Andrianampoinimerina le tendrombohitra 12, ka nisy tranony teny amin'ny tendrombohitra 12 nisy trano teny fa tsy hoe Atiala. Petrahan'ireo andriambavy ny andraikitra an'ireo fanjakana amin'ny tendrombohitra 12 reo. Io trano teny amin'ny tendrombohitra 12 io zany teto amin'ny fanjakana merina, trano be ny fiteny azy, trano be ny fiteny azy. Ie, ka ny tranon'ny mpanjaka de zay mihitsy, tranon'ny mpanjaka na hoe rova. Fa ny trano teny amin'ny tendrombohitra 12 dia trano be ny fiteny azy. Fa rehefa tonga eny ny mpanjaka zany ka manao ny raramasina ao anatin'io trano be io, ka ao ny mpanjaka amin'io andro io, de vao zay io toeran'io, vao zay io trano io vao tenena hoe rova-mpanjakana. Fa rehefa miala eo izy de trano be ny fitenen'io. De le trano be zany voalohany indrindra aloha samy manana ny anarany zany ny trano fitehirizana harem-bakoka masina, harem-bakoka tsotra, harem-bakoka ara-tantara ary harem-bakoka ara-pitaovana hoentina manao ny fanajariana ny fanjakana. Samy manana an'izay ny foko rehetra eran'ny Madagasikara zany. Ka raha ohatra mbola teo ny mpanjaka, raha mbola teo ny mpanjaka, na hoe misy mandimby ny mpanjaka, dia tsy nitenenina ny hoe, tsy nitenenina hoe trano be ny merina izy, satria misy mpanjaka ao anatiny, fa nitenenina hoe rova-mpanjakana na hoe tranon'ny mpanjaka na hoe fanjakana merina. Fa tsisy mpanjaka ntsony eto merina tsisy mpanjaka ntsony eto merina, ka tsisy afaka hiteny hoe trano-mpanjakana fanjakana foko na hoe rovan'ny mpanjaka. Dia ny trano be kosa zany ara-dalàna ny mahatrano be merina azy, satria fitehirizana ny harem-bakoka sisa tavela eto ambonin'ny tany tamin'ny andro fanjakana merina eto Madagasikara. Satria zay mantsy le anaranao le hoe mpitahiry ny asam-piandrianan'ny Madagasikara ao amin'ny trano be ny merina Ambohimanka. Mazava ho azy tokony tsy hametraka fanontaniana amin'izany ny vahoaka, satria zao foko 20 zany no fantatra ny reni-be-poko misy eto Madagasikara. Ka ireo foko 20 reo samy manana ny teniny ary samy manana ny faritany edidiny, dia samy manana ny fombany, ary samy manana ny ray aman-dreniny isa-poko. Ka ny toerana hipetrahan'ireo ray aman-dreny iandreketan'iny foko entiny sy ao aminy dia trano be avokoa izy reny, fa saingy amin'ny fitenenana no manova azy. Ny any amin'ny Antanala zao dia trano be ihany fiteny azy. Na any amin'ny Antemoro trano be ihany fiteny azy, fa any amin'ny toeran-kafa zomba ny fiteny azy. Kanefa samy trano fitehirizana ny harem-bakoka ara-panahy na ara-tsaina na ara-piarahamonina daholo reo. Ka ny fitambaran'ireo harem-bakoka ao anatin'ny trano be zay endreketan'ny ray aman-dreny ny foko 20 eto Madagasikara nge, fa zany nge tokony ampianarina any ampianarana na any amin'ny université ary. Ireo trano fitehirizana ny harem-bakoka ara-panahy, ara-tsaina, ara-piarahamonina, ara-nofo sy ara-batan'ireo, ireo nge
de misy zavatra misy antony lehibe indrindra itovizany. Ny itovizan'ireo zany akoatran'ny hoe fomba manokan'ny foko dia ny fiarahamanana ny Madagasikara. Zay ny itovizana. Samby tompony ty Madagasikara ty reo tranobe manerana nosy ireo. Na hoe tsy tranobe ary ny fitenenana ny sasany. Ka ny arem-bakoka tehirizina ao anatin'ny tranobe dia fararahana ny alo zany ny teneniko ny eto Ambohimanga. Ny zavatra ataon'ny tranobe ny merina zany de ny fandraharahana, ny fitantanana, ny fanajariana ny fiainam-bahoaka amin'ny fiarovana ny ainy sy ny fananany ary ny taniny. Zay no anjara asan'ny ray aman-dreny zay miandraikitra tranobe zany era Madagasikara. Ka rehefa sokajiana zany reo amina fiainana andavanandro dia mizara telo ihany. Ireo no atao hoe hasipendriana ny tany, hasipendriana ny fanjakana ary hasipendriana ny vahoaka sy ny velona ankehitriny zany. Zay mizara telo ohatr'izay ihany io, na tranobe aiza na tranobe aiza manerana nosy. Ka anisany tena misahana andraikitra lehibe mahakasika an'izany ny tenako miandraikitra ty trano ty dia mizaka ny zoan'ny reo tranobe rehetra manerana ny nosy io trano ano izy fitehirizana ny arem-bakoka marobe zany. De ho valiko am'izay zany le fanontaniana hoe fa maninona no tenenina hoe tranobe ny merina. Mazava ho azy satria eto merina aloha le izy. Faharoa, vakoka merina avokoa no atao hoe 700 isan-jato tehirizina ao. Fahatelo dia mizaka zoan'ny tranobe mitovy amin'ny tranobe rehetra eran'ny Madagasikara izy. Fa kosa tsy horovan'ny mpanjaka. Ohatry hitovy amin'ny manjaka miadana io na hitovy amin'ny ary atapona Mangary satria tany nisy mpanjaka mipetraka. Fa ity fitehirizana harem-bakoka de mipetraka ho tranobe fotsiny izy. Ka ny razanay tany aloha tany no mpitahiry an'izany ary zay mandova an'ireo harem-bakoka tehirizina ao zany zahay. Dia maninona no tenenina hoe mpitahiry ny hasipendriana ny Madagasikara? Hoadray, mazava be nge zany. Madagasikara ny nosy anankiray lehibe mitambatra. Ka ny atao hoe 700 isan-jato ny harem-bakoka zay anaovana ny fomba sy ny fihetsika ampiarina rehetra na fomba masina na fomba tsotra na fomba ara-panahy na ara-tsaina ao anatin'ny tranobe dia fanajariana an'io hasipendriana ny tany io, hasipendriana ny fanjakana dia hasipendriana ny vahoaka io. Satria maninona? Ny tany sy ny fanjakana ary ny firenena efa ny republikanina no mitondra azy. Ny mahafirenena ny firenena efa republikanina mitondra azy. Fa ny hasina kosa, ny hasin'ny tany, ny hasipendriana ny tany, ny fiandrianam-pirenena zany ny republika, fanjakana republikanina no miandraikitra azy sy mitondra azy. Ny fiandrianam-pirenena na souveraineté nationale. Fa ny hasina kosa, ny hasipendriana ny ty firenena ty, ny hasipendriana ny tany na ny vahoaka, na ny olombelona na ny zavaboary, de ny ray aman-dren'ireo foko 20 reo nge no mitondra azy. Anisany nareo. De anisany eo anatin' zany ny tranobe ny merina ary tenako tompona andraikitra voalohany ato amin'ny tranobe ny merina. Ka za eto Madagasikara no miandraikitra zany no misahana an'izany fa tsy any Afrika na any Frantsa. Ka anisany tompona andraikitra mihitsy tena mahaleo tena tsy miakin-doha amina foko atsy na foko aroa zany ny tranobe ny merina amin'ny fiandraiketana ny fanajariana ny hasipendriana ny Madagasikara. Zay miaraka amin'ireo mpitahiry ny hasipendriana ny Madagasikara rehetrarehetra. Tsy foko ray ihany no mitazona no mitahiry ny hasipendriana ny Madagasikara fa foko 20. Fa zany hoe tsy tanisa azy eto fa foko 20. Ka ny tenako zany ray ao anatin'ireo ray aman-dreny mitondra ny foko 20.
miandraikitra zany asom-piandriana amin'ny Madagasikara sy ny asom-piandriana ny tany sy ny fanjakana zany ny asom-piandrianana fa ny fiandriana pirenena ny fiandriana mpanjakana iny ny fanjakana republikana mitondra an'iny anazy iny fa le hasina zany a mipetraka eo amin'ny ray aman-dreny mitondra ny foko hatrany io mandrakizay io a mandrakizay zany fa tsy hoe misy fetrany hoe rapidre de tapitra lovan'ny taranaka rena koa le titranao orinany rehefa tsy ety intsony zay mpitondra an'ireo foko 2 reo mikarakara ny asom-piandriana ny Madagasikara de tsy maintsy misy taranaka indray mandimby anay. Mazava zay ny Andrina fa ny tiako idirana am'izay lay raisaka hoe andro fandrona. Ity andro fandrona ty ataontsika hoe antaonany ampolopolo taonany vitsivitsy angamba zay ny voatena hoe reny ny vahoaka indray. Fa inona mariny ty andro fandrona ty ary anymerina rery ve izy io sa any Madagasikara ray manontolo toy an'le andraikitrao teo any? Manjary voatery tsy maintsy milaza ny tsy ambaratelo ny fanjakana merina moko raha ohatra ka amaly an'izany nefany tsara ihany koa ny vahoaka mahalala ny marina. Ny andro fandrona de tena mizara roa mazava tsara misy eto merina. Ny fomba fanatanterahana azy. Ny vanim-potoana iray ihany dia eo amin'ny fanombohan'ny tsinam-bolan'ny alamady. Izay ny vanim-potoana fanaovana azy. Raha vanim-potoana ataontsika hoe fanisan-taona grégoriana de eo amin'ny volana inona sy inona eo zay? Mars avril. Zay ny tena marina amin'ny andro fandrona. Dia mizara roa ny fomba fanatanterahana azy. Ny ray voalohany dia ny fanjakana sy ny mpiandraiky mpanjakana. Zany hoe ireo mpanjaka sy ny zokiny aman-drainy ao anaty fanjakana na hoe membre du gouvernement zany na ny ray aman-dreny ao sy ny manana ny antony dia fomba manokana mahitsy no ataon'ireo tamin'ny fotoan'andro zany. Ka rehefa vita tanteraka io fomba atao amin'ny mpanjaka sy ny mpiandraiky darahan'ny fanjakana manodidina ny mpanjaka io andro fandrona ny resahany eto vao zay vao mandeha manatitra ny fomba entina natanterahana ny fandrona indray ny iraky ny mpanjaka makeny amin'ny tendrombohitra 12 manao an'izay fomba zay amin'ny ireo foko mpiandraikitra ny fanjakana satria fanjakana ngely mipetraka any amin'ny tendrombohitra 12 ny vahoaka zany tiana resahany tsy vahoaka le any amin'ny tendrombohitra 12 fa mbola mpiandraikitra raha-mpanjakana ihany no eny. Dia zay miala ty amin'ny fonenan'ny mpanjaka zany. De makeny amin'ny tendrombohitra 12 aloha. De efa mahavita ny fomba fandrona zany ny ainy amin'ny tendrombohitra 12 sy ny fomba mpanjakana rehetra eo. Vao zay vao amena lalana am'izay ny vahoaka manao ny azy isa-tanàna na isa-poko zany na isa-pianakaviana. Zay tandro am'izay le fomba fandaminana tamin'izany fotoana zany ka ny mahasamihafa an'io de zao ny fanaka sy ny fitaovana hoentina manatanteraka azy. Ny vakoka ara-panahy na ara-tsiansa zany na ara-piarahamonina na ara-panjakana malagasy dia ao amin'ny fonenan'ny mpanjaka sy ny tompon'andraiky mpanjakana manodidina ny mpanjaka irery ihany no manatrika an'io sy mahita maso an'io. Dia ny atao eny amin'ny tendrombohitra 12 dia ny mpiandraiky drara ao amin'ny tendrombohitra 12 ihany no manatrika sy mahita an'io, mahita maso an'io. Vahoaka tsy mahita an'io tsy mahita an'io vahoaka. Zany hoe tafiditra ao anatin'ny tsy ambaratelo mpanjakana zany io. Nefa andro fandrona io tsy fomba atao amin'ny fandrona. Dia ny vahoaka am'izay rehefa avy eo misy mampandre hoe
Vita ny tary andapa, vita ny tary amin'ny tranobe amin'ny 12 manjaka, dia zay ny vahoaka vao samy manao amin'ny toerana zay tiany hanaovana azy. Fandroana zany de tsotra. Fandroana zany de mazava ho azy hoe mbola tenenina am'izao fotoana zao hoe fidiovana mialoha dia aoriana fanandratana. Ka raha ho mpanjaka sy ny mpiandraikitra raha amin'ny fanjakana zany dia manadio ny asom-piandrianan'ny tany sy ny fanjakana ary ny asom-piandrianan'ny vahoaka sy ny zavaboary. De avy eo manandratra, avy eo ndray zany manandratra ny asom-piandrianan'ny tany sy ny fanjakana ary ny asom-piandrianan'ny vahoaka sy ny zavaboary. Zay ny zava-dehibe amin'io nge, tsy zavatra mihoatra an'izay. Inona zany mahasamy hafa an'le hoe andro fandroana zay atao amin'ny alamady tsy nambolan'ny alamady sy ilay alamady be tonoina am'izao fotoana zao? Io adalana fotsiny nge no anaovana adi-hevitra am'izany hoe alamady be sy ny andro fandroana zany. Zavatra tsy tokony anaovana adi-hevitra mihitsy zany, satria ny antony de izao. Mazava be nge fanazavako teo misaraka mihitsy nge ny an'ny mpanjaka sy ny mpiandraikitra ao anatin'ny fanjakana. In'le andro fandroana. In'le andro fandroana iny. Fa ny vahoaka zany tsy maintsy manana zavatra ifampiarahana. Ohatra ara-barotra, ohatra fifanakalozana, ohatra terokalao zany amin'ny fiarahamonina zany. Dikan'izany dia tsy maintsy mila am'izay mandamina ny fandaharam-potoana nge zany. Ianao zo manao rara amiko de hoe ataovy mandritra ny 2 volana zany ny fanarahantsika roalahy. De ahoana ny amaritana an'le hoe iray volana. Dikan'izany tsy maintsy manamboatra calendrier. Ka tamin'izany andro zany, tamin'izany andro efa ela zany, no nisy mpanjaka ny teny hoe anio no alamady-mbahoaka. Hitanao zany Iny alamady-mbahoaka iny le alamady be. Le alamady be. Ny alamady-mpanjakana hafa, ny alamady-mbahoaka hafa. Ny alamady-mbahoaka de nisy mpanjaka ny teny hoe anio no alamady. De anio no alamady raha pitso zany vava sy vodiny raha afaka pitso de va adoro ndray de mihodina ohatra ny kidara-tsarety fotsiny iny nanomboka tam'izany andro zany ary ny andohany iny raha tsy fantatry ny gasy am'izao fotoana zao kory hoe viny iny nanomboka. De mihodina ohatra ny kidara-tsarety fotsiny iny ohatra ny hoe raha latsinainy androany tsy maintsy talata raha pitso. Raha vavalamady androany de afaka telona zany de tsy maintsy vavadoro. Mihodina ohatra ny kidara-tsarety fotsiny iny. Zay ny mahatonga azy tenena hoe isa lava. Zany hoe mihodina ohatra ny kidara-tsarety fotsiny. Kanefany ny fandaharam-potoana sy ny fifehezan'ny mpanjaka sy ny manana ny antony na reo savant manodidina, fa nisy savant manodidina amin'ny mpanjaka dia manaraka le ara-tsiansa. Manaraka ny fotoana ara-tsiansa mihitsy ry zareo. Io fotoana ara-tsiansa io tsy voatery hifanaraka na hifanandrify am'le alamady-mbahoaka. Satria ny alamady-mbahoaka zany de mihodina ohatra ny kodiaran-tsarety fotsiny, fa tsy misy siansa mifanandrify amin'io na kely ary. Raha misy fotoana raha to isaky ny 3 taona io zay vao mifanandrify. 3 taona mahery io zay vao mifanandrify miara-tonga. Ohatra ny tamin'ny herintaona sy tam'ty. Amin'ny taona manaraka zao de efa mbola mety ao anatin'ilay mars avril ihany mbola mety hifanandrify. Tsy mifanandrify tsony io. Tsy mifanandrify tsony io amin'ny herintaona. Tsy maintsy efa mifanary io andro. De ao anatin'ny mandritra ny 3 taona mahery io zany tsy mifanandrify mihitsy. 3 taona mihoatra any zay indray io vao mifanandrify. Le alamady ara-tsiansa zany sy le alamady ara-pinoana. Zay no azoko ilazana le alamady be. Alamady ara-pinoana. Zay no azoko ilazana an'iny. Fa taloha izy manko tsy zay fitenin'ny mpanjaka azy fa hoe alamady-mbahoaka. Tsy voavalinao moa le izy teo le hoe anifoko merina rery ihany ve ity andro fandroana sy alamady be ty zany? Ny alamady be sy ny andro fandroana na inona ho lazaina na inona ho tenenina dia anymerina irery ihany io. Ohatra ny hoe fitampo an'ny sakalava rery ihany.
toa hoe fandronandrika de andro zareo any avaratra andrery any. Fombana foko de fombana fanjakana foko na ka ny foko manko tsara ihany na fahatarany vahoaka an'izany ny foko ane azadino fa ny foko ane mizara roa ay foko-pirenena no hoe merina ay fa ao anatin'ny foko-pirenena merina zany misy foko-mpianakaviana ihany koa misy maromaro ao anatiny ohatran'ny miova sy ny karazany. ay zay le izy Ny antony antaniko an'izay mantsy ny andrina de ilay ady mitranga am'izao fotoana zao hoe ty taom-baovao malagasy, ty taom-baovao malagasy, inona mety ifandraisan'izay le hoe taom-baovao malagasy sy le hoe fomba teto Imerina zay zany. za aloha tsy hampianatra an'izaniza fa ohatra hoe maneho hevitra ako ary zoko zany fa tokony faharitana mazava tsara ny hoe taona sy ny hoe volana sy ny hoe andro sy ny hoe ora fa ny taona ne no rasarasaina ho volana ary ny volana no rasarasaina ho andro ary ny andro no rasarasaina ho ora. Zay ny zavatra misy eto ambonin'ny tany manerana zao tontolo zao. Ka raha taona no anaovan-draha rasy anaovan-javatra ka hoe ilaina no mikendry ny fiandohan'ny taona mba ilazana azy hoe lohataona dia ny lohataona zany no anombohan-javatra sy atao mitondra zavatra. Fa raha ohatra volana indray zany dia tsy resahana mihitsy ny taona fa volana zay. Ka raha taona zany de tokony mizara efatra mazava io lohataona fahavaratra fararano de reniny. Fa raha volana zany de tokony mizara 12 mazava io alamady zay sokatrany amin'ny alotsy. Ka ny fiandohan'ny alamady nge nanaovana ny andro fandrony volana nge zany fa tsy taona voalohan'ny volana amin'ny volana 12 le alamady de eo ny fanarahan'ny mpanjaka sy ny manampahaizana ara-siantifika tamin'izany fotoana zany hoe eo amin'ny fiandohan'ny volana alamady no atao fanaovana ny andro fandrony fa tsy hoe eo amin'ny fiandohan'ny taona samihafa zany ny volana 12 zany no resahany ao fa raha taona dia zara efatra zany ny zavatra resahany ao ka tsy tokony asiany fandirana mihitsy io na kely azy fa tena alamady zany volana no isaina am'izany fa tsy taona. Ka tokony voalohambolana ao anatin'ny taona no tokony fiteny fa tsy voalohan'ny taona tsy voalohan'ny taona zay ny tena marina amin'io. Fa raha ohatra ka ny fieritreretana ohatra hoe tsambikina avy hatrany le resako zany mba tsy ampirorosaina ny vahoaka dia io le alamady io alamady ny merina io andro fandrony io an'ny foko-pirenena merina io. Ny fomba rehetrarehetra zay atao amin'io de an'ny foko-pirenena merina daholo avokoa io. Nanao an'io fanjakana merina nanao an'io zay le izy. Ka tsy tokony ho terena mihitsy ny foko rehetra eran'ny Madagasikara hoe io tsy maintsy ho ataon'ny rehetra diso kosa zany fa raha ohatra indray hoe ohatrany nataon'ireo foko 12 manerana ny nosy hoe andao anao zavatra anankiray iombonana na toetra zany na fihetsika na fomba de iombonana mba hametrahana ny hoe samy tompony an'ity Madagasikara ity ireo foko 12 reo zany. Zay nge ny eritreretana le hoe ny taona no atao mitondra zay fomba zay fanarahana zay ka raha rehefa ny taona no mitondra azy de aiza ny taona ny miandoha volana septambra nge ny miandoha ny taona ka ny loha taona zany septambra fa ny loha volana zany mars avril ka maninony reo no ampifanotsahana na atao ampifandrombaka hoe mars avril no mitondra ny taona na hoe ny septambra no mitondra ny volana samihafa io aza manakorota saina ny vahoaka sy ny taranaka mbola mianatra ianareo ray aman-dreny fa raha taona andresahana septambra ny miandoha ny taona fa raha volana andresahana mars avril ny miandoha ny volana.
Mandeha dia mandeha ny fotoanantsika ny Andriana Robert Andrianatoandro amin'ny mampitahirana sy mpiandriana Madagasikara anao ao amin'ny tranoben'ny Merina Ambohimanga. Inona no hafatra tiana ampitaina na ho amin'ny vahoaka na ny mpitondra fanjakana repoblikanina amin'izao fotoana izao mba tsy hampikorotana an'ity resaka hoe kolontsaina malagasy ity mba hanandratana ny tena hoe mahatsikasika izay sady mamarana ny fandaharantsika dia meko anao fitenena. Ny kolontsaina malagasy alao aloha ahitsiko kely le fitenenako. Kolontsaina mahagasy zay ny tena izy. Fa raha vao ataonao hoe malagasy io dia nahary fatsora raha zany ao anatiny satria zay manana karapanondrom-pirenena rehetrarehetra dia lasa tompony daholy. Fa aza atao hoe kolontsaina malagasy fa zay manana karapanondrom-pirenena malagasy rehetra zany dia ao anatiny daholy ary tompony daholy nefa tsy manao an'lizy kory ary mandaha mihitsy aza fa hoe tsy anay io. Ireo vahiny avy any ivelany reo zany nefa manana nationalité malagasy. Fa raha kolontsaina ndresahana dia kolontsaina mahagasy zay no izy. Dia amin'izay fotoana izay ny gasy ihany no voaresaka ao anatin'lizy. Ny zavatra misy eto amin'ny firenena hatramin'izay dia miezaka mandrava sy manapotika tanteraka mihitsy n'andro n'alina ny firaisam-pirenena na ny atao hoe unité nationale. Ny akamaroan'ny olona. Ny akamaroan'ny olona miaina eto Madagasikara. Za tsy anasokajy mihitsy hoe mpivavaka samy mpanao politika samy mpandraharaha samy mpanao business. Tsy tena an'izany fa ny akamaroan'ny olona eto Madagasikara hatramin'ny fanjanahan-tany nakaty mandrak'androanjo itenenantsika izao dia miezaka mandrava sy manapotika zany fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara zany mba hampizarazara sy hampisaraka ara-kolontsaina sy ara-piarahamonina ny akamaroan'ny olona. Dia tsy mety tafapetraka eto Madagasikara mihitsy ny atao hoe firaisam-pirenena gasy na hoe unité nationale amin'ny firenena malagasy. Ny dikan'izay zany tsy handroso mihitsy Madagasikara raha mbola io fizarazarana io ara-piarahamonina sy ara-pomba sy ara-pinoana io no atao eto Madagasikara. Tsy handroso Madagasikara raha izay. Fa ny ray aman-dreny ny foko rehetra eto Madagasikara tokony ezaka ametraka zay unité nationale zay ara-piarahamonina sy ara-poko sy ara-pomba ara-kolontsaina. Ary ny fitondram-panjakana repoblikanina ihany koa dia tokony ezaka mba hifanantona ary hiara-iasa amin'ireo ray aman-dreny ny foko 20 manerana ny nosy fa tsy metehitra amin'ny manam-pahaizana avy any velany, tsy metehitra amin'ireo teknisiana sy avaram-pianarana hoe indramake-hevitra avy any amin'ny firenen-kafa fa ny eto aloha amboarina. Ny eto aloha amboarina zay vao mifampiresaka any amin'ny Iran sy Iraka sy ny namany ihany. Ny eto aloha amboarina. Fa raha tsy voavoatra anareo mpitondra fanjakana repoblikanina ny fiarahamonim-bahoaka eto ka ianareo hanampy an'ireo ray aman-dreny amin'ny foko 20 reo amin'ny fametrahana ny fampiraisana ny firenena ho samy tompon'ity firenena ity. Aza mandany andro any ivelany ihany sy mandaitra eto amin'ity tany Madagasikara ity katra ny teknika na ny teknôlôjia na ny zavatra ataon'ireny firenena efa matanjaka be ireny. Ny eto aloha amboarina. Ataovy aloha zay ampiraian'ny Madagasikara sy ny vahoaka dia ataovy zay ahafahana mifanindran-dalana miara-miasa amin'ireo ray aman-dreny ny foko 20 reo sy ny ray aman-dreny ny mpitatana ny firenena ao anatin'ny fanjakana repoblikanina. Vao zay vao mandroso ty Madagasikara ty. Ankasitrahana ianao ny Andriana Robert Randrianatoandro mpitahiry ny asam-piandrianan'ny Madagasikara atao amin'ny tranoben'ny Merina sy niaraka tamin'ny Iabany Bao avy any Ikongo Antanakamba ny vahiny tato anatin'ny fandarana lavitondro. Mankasitraka indrindra tompoko. Saotra tompoko. Dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika ampatsahivina fa ny
ako hainy fosiny Gas TV no miasa manatotosan'izao fandarana izao, ny manohana azy ihany koa de ny Imedia izay hitondrana ny fankasitrahana ihany koa. De mankasitraka antsika tompoko lasy tompoko vavy manome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.